Loza manambana ho an'ny faritra Menabe ny vokatry ny fahasimban'ireo faritra arovana Menabe Antimena sy Kirindy Mitea. Miaripaka ny ala, manomboka mialany tamingana ireo zava-manan'aina hita ao amin'ireo faritra arovana roa ireo. Araka izany, fianakaviana manodidina ny dimanjato tafo mivelona amin'ny faritra arovana Menabe Antimena no tsy maintsy afindra hisoroana ny fampitehana sy ny faharinganana ity faritra ity, izay arahana miasa amin'ny ministera maromaro sy ny USAID tao. Voninandray ny tetikasa sy manaiky hifindra ireo mponina voakasika izany, na eo aza ireo sakatsakana isan-karazany. Zasany vahoaka iny fotony zany dia fijerevana ny tombontsoan'ny vahoaka izay nivelona tao anatin'ny ala, satria efa nivolavolaina zany izy io nijerena ny solution rehetra mba hialany le olona amin'ny famotehana an'izay ala zay dia nijerena manokana izay velomam-pony zay dia mianja zany ny vahoaka ny fanampiana an'ireo olona izay nivelona agnatiny ala zay. Hatreto aloha zany misakatsakana madinidinika aloha zany tsy maintsy misy avao satria le olona zany sarotra be le tonga dia avy zany hiala amin'le mahazatsy anazy fa mifanetanana ny mponina rehetrarehetra ifotony zany dia ankapobeny resy latsa ny vahoaka zany fa hiala amin'izay mahazatsy azy raha ohatra ka misy le fanampiana araky ny nampanaterana. Taorian'ny fakana hevitra sy ny fanadiadiana eny fotony hamantarana ny etahitan'ireo mponina, tsy maintsy hirosona ny drafitra fanajarenany tany ho an'ireo mponina ireo, ananan'izy ireo antoka amin'ny fiainana ho avy. Dia izay zany le mila tadiavina rehefa manamboatra ny drafim-panajariana hoe fa maninona mipotika ireo tanindreo. Tsy raisina fotsiny le izy hoe potika le ala ohatra dia hoe sakanana fotsiny le olona hoe aza-potehana ny ala, fa mila tadiavina fongorina hatrany amin'ny foto mihitsy hoe finina marina arany ny antony mahatonga n'le olona maningotra le ala. Mety olana ara-toekarena, mety orana ara-tsosialy, mety orana ara-piarahamonina. Dia rehefa hita izay le olana fototry izay dia izay ny jerena hoe ahoana amin'izay ary amin'ny fomba handrindrana n'le singa anankitelo le averiko teo hoe ny tany, ny olona sy ny asa fivelomany dia voaro azy le ala. Nanambara ny mpamatsy vola fa miandra ny fankatoavana avy amin'ny fanjakana foibe ny drafitra fanajarenany tany amin'ilay toerana mety ametrahana ireo mponina avy ao amin'ny faritra arovana ao Menabe Antimena ireo sy ireo kominina misy savalo izay anaovana ny tetikasa. Iroso avy hatrany ny tetikasa aorian'izay. So we came to Menabe and here tena antondrianay aty amin'ny faritra Menabe moa zany dia voalohany hijery ireo fanamby izay fanamby amin'ny sehatry ny fiarovana ny ala any amin'ny alan'ny Kirindy sy ny Menabe, hijerany koa ny vahaolana izay hoentina ao anatin'izay fisorohana ny fanombanany ala izay ary faly izay satria misy ireo solotena avy ao amin'ny ministera miaraka aminay eto avy amin'ny ministera ny fanajariana tany sy ny ministera ny tontolo iainana miara midina ifotony miaraka aminay. So this project is designed not only roa mazava tsara ny tanjona ao anatin'ity tetikasa ity. Ny voalohany amin'izany dia ny ahafahana misintona ireo mponina izay mipetraka any anaty ala hiala tao izy ireo ary ho afindra eto, ary ny tanjona faharoa dia ny ahafahana mampiroborobo ny fiveloman'ireo olona ireo, tsy le olona mifindra monina ihany fa ny olona izay efa nipetraka teto hatramin'izay ireo vondrom-piarahamonina eto hatramin'izay. Nidina ifotony nijery ny zava-misy teo amin'ny komunina anaovana ny tetikasa ireo teknisianina maro avy amin'ny ministera sy ny firenena Amerikanina izay notrony ny maso ivoa Amerikanina monina sy miasa eto Madagasikara. Nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana teknika sy informatika entina manatanteraka avy hatrany ny asa ka nisitraka izany ny sampandraraha-paritry ny fanajariana ny tany sy ny sampandraraha ny fandrefetsan'ny tany ao amin'ny faritra Menabe.